sasatra sika tily asa fatratra. Okay, vavaka isika rehetra dia mbola misaotra anao indray zay ry Tompo Andriamanitra noho ity fotoana malalana ity nomenao ahafahanay mandraindray ny teny avy aminao, dia mamindrafo aminay ry Tompo no mifahotana izay nataonay, dia amin'ny anaranao irery ihany no navana zavaka izany, amen. Risiko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny tenany mandravalahy torina amin'izao alahady faharoa amin'ny advento izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matthieu. Lioka azafady. Lioka toko 12 ny 5:30 ka hatramin'ny 9:40. Lioka toko 12 ny 5:30 ka hatramin'ny 9:40. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isikina ny valahanareo sy rehetra ijironareo. Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka no tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra amin'ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Azao ka aminareo mana tokoa fa isikina ny tompony dia mipetraka azy hinana dia ho avy ka nompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatro ny tompotrano izay ory avian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namelan'ny tranony taminy. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Amen. Fomba fanao moa tamin'izany fotoan'izany tany Palestina tamin'ny faritra nisan'i Jesosy moa zany rehefa misy dia alehan'ny tompony dia manakana ny ao an-tranony izy amin'ny mpanompony. Ny fandehan'ny fananany rehetrarehetra atao an-trano na ny biby fiompy zany na fikarakarana fanadiovana ny tranony zany dia nakininy tamin'ny mpanompony. Ka rehefa miverina izy dia manantena ahita zavatra tsara. Trano milamina, tsy misy bangy, tsy misy zavatra simba. Tahaka antsika izay mba mandeha lavitra indraindray dia manantena an'izay olona ao an-tranontsika mba hiambina tsara izany trano izany sy tsy hanakorotana na handamina izany trano izany. Fa raha ohatra ka hoe mikorotana ny trano na misy zavatra simba tahaka an'izany dia tesitra isika rehefa tonga avy any isika. Ary izany toetra izany no matetika angatahana amintsika rehefa ao an-trano isika misy zavatra hanankinana zavatra amintsika. Ohatra maniraka antsika ny ray aman-drenitsika hoe ataovy izay zavatra izao dia izy mandeha. Ka rehefa tonga eo izy ka tsy mahita an'izay dia tezitra izy. Fa raha ohatra hoe vitantsika soamantsara ny asa dia faly izy. Dia ny fanaontsika matetika rehefa tsy eo tokoa izy dia indraindray tsika tsy manao an'ilay asa. Misy manao ihany fa ny zavatra olana dia izao raha vao fantatsika hoe akaikaiky ilay ray aman-dreny zay vao manao an'ilay asa isika. Ohatrany koa rehefa any am-pianarana rehefa mivoaka kely ohatra ny mpampianatra dia mitabatabasika ao am-pianarana, fa rehefa fantatsika hoe iny izy iny fa miverina dia zay vao mody mangina isika. Ho antsika sekoly tanora lehibe efa miasa dia rehefa eo no mpampiasa antsika, eo ny patron dia miasa tsara isika. Fa rehefa tsy eo izy dia manao foana isika indraindray. Dia izay fanoharana izay indrindra no ampiasain'i Jesosy eto. Ka izao tsy tokony isika
miandry an'ireo olona atahorantsika ireo, zay vao manao zavatra tsara. Rehefa ny ampianarana dia tsy miandry ny mpampianatra eo isika, zay vao manao endry, fa tokony endry mandrakariva isika mianatra tsara, manao zay asa mpanaovana antsika, na eo ny mpampianatra na tsy eo, na misy mpiambina eo na tsy misy. Tahaka an'izay koa raha ao an-trano, tsy miandry any dada sy neny eo isika zay vao manao ny iraka nampanaovana antsika, fa na eo izy na tsy eo izy dia ataontsika tsara izay miasa izany. Ary ho antsika izay miasa, tsy miandry an'ireo mpampiasa antsika hitazana antsika isika, fa ataontsika tsara mandrakariva miasa antsika. Amin'izay fotoan'izay dia tsy mila isika mijery efa ao ve le olona izay, efa ao ve le mpampiasa antsika, na efa ao ve dada sy neny, na efa ao le mpampianatra, fa manao zavatra tsara mandrakariva isika. Dia ny olona manana izany toe-tsaina izany dia manao zavatra tsara mandrakariva eo amin'ny fiainana. Izany toe-tsaina izany no takian'i Jesosy amintsika eto. Mila manao zavatra tsara mandrakariva isika, tsy miandry ho jerijeren'olona hoe manao zavatra tsara isika, fa Jesosy efa mijery antsika dia mifantatsika dia zao atao tsara mandrakariva ny sitrapony. Ka na oviana ny tonga Jesosy dia vonona isika andray azy. Miomana amin'ny krismasy isika, ataovy tsara ny fiomanana krismasy. Aza miandry eo alohan'ny mpampianatra na eo alohan'ny ray aman-dreny, zay vao atao tsara ny jejery na ny hira na ny hetsika samihafa. Fa ataovy tsara mandrakariva izany mba ahafahantsika vonona rehefa tonga ny krismasy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo fitiavana ary ny firaisana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Misaotra anao indray Ry Jesosy fa nomenao izany teny izany. Atao vonona mandrakariva izay handray anao, ary ny asa dia ataonay mandrakariva dia aoka ho tsara mandrakariva, tsy amin'ny tahotra ny fijirena hivenana. Voninahitry ny arona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Radio Teny Fiainana, FM 91.2. Soyons unis dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Entends-nous, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce deuxième dimanche de l'Avent est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 12, verset 35 au verset 40. Luc chapitre 12, verset 35 au verset 40. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Soyez prêts à agir en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez semblables à des serviteurs qui attendent notre maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera asseoir pour le repas et viendra les servir. S'il revient à minuit, ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, car vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Amen. Au temps de Jésus, lorsque quelqu'un avait des serviteurs et qu'il allait à un voyage ou lors d'un mariage, il faisait confiance à ses serviteurs. Parce que il avait des biens qu'il fallait garder. Il avait peut-être des bêtes à nourrir, sa maison à garder, etc. Alors il faisait confiance à ses serviteurs. Alors ce serviteur devrait faire tout le travail qu'on lui disait de faire. Et quand le maître revient, ce serviteur doit être prêt à accueillir son maître. Si par exemple son maître arrive la nuit, il doit être prêt à l'accueillir. Nous aussi, par exemple, lorsqu'on va en voyage, quelquefois, on fait confiance à quelqu'un pour garder notre maison ou garder nos biens. Et lorsqu'on arrive, on espère que cette personne nous ouvrira la porte afin que nous pouvions entrer dans notre propre maison. Parce qu'il se peut qu'on arrive la nuit. Le sens de cette parabole est que
nous devons toujours être prêts et nous devons toujours faire le bien lorsque nous attendons le Seigneur. À l'école, quelquefois, lorsque notre maître, notre maîtresse sort, et on se met à bavarder, et lorsqu'il commence à revenir, on se tait. Si nos parents nous disent de faire quelque chose à la maison, et lorsqu'ils ne sont pas là, quelquefois on ne fait rien du tout. Mais lorsqu'on sait qu'ils sont sur le point de revenir, on fait le travail qu'ils nous ont dit de faire. Pour nous, jeunes qui sont déjà en train de travailler, lorsque notre patron, lorsque notre maître est là, on fait bien les choses. Lorsqu'il n'est pas là, par exemple, on fait mal les choses, mais lorsqu'il arrive, on fait bien les choses. Alors c'est cette mentalité que Jésus veut corriger ici. Même si ces personnes-là sont là ou pas, on doit toujours bien faire notre travail. À l'école, même si le professeur ou notre enseignant est là ou pas, on doit toujours bien se tenir en classe, pas bavarder, bien étudier. Si par exemple nos parents nous disent de faire quelque chose à la maison, on doit toujours bien faire ces choses-là, que nos parents soient là ou pas. Pour nous qui travaillons, que notre patron soit là ou pas, on doit toujours bien travailler. De même, devant Jésus, on doit toujours bien faire les travaux selon sa volonté, puisqu'il nous regarde toujours. On ne doit pas attendre le fait que les personnes nous regardent, les personnes nous disent qu'on fait bien les choses pour faire les choses bien, mais il faut toujours bien les faire, même si on nous regarde ou si on ne regarde pas. Noël approche. N'attendez pas que les gens nous regardent pour bien faire nos chants ou pour bien faire nos poésies. Préparez-les bien, car c'est pour Dieu qu'on fait ces préparations-là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit sortent avec nous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à être toujours prêts à t'accueillir et à toujours faire le bien, même si on nous regarde ou pas. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Kanadia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 7:17. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andiny 7:20 hatramin'ny 9:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marify raika amin'ny 7 teboka 10 megahertz zany a. Misaotra re.